Ao anatin'ny volana martsa izao no anamariana ny taom-baovao malagasy ary toy ny isa-taona ankalazaina manetriketrika io fotoana io eny Ambohidrabiby niteraka Ambohidrabiby raha teo efa miomakomana fatratra ao amin'izay fanamariana ny taom-baovao malagasy zay. Ankalazaina toy ny isa-taona eny Ambohidrabiby sy ny taom-baovao malagasy ny volana marsa ho avy izao dia izao dia efa mihetsiketsika ny teraka Ambohidrabiby andray ny vahoaka malagasy manerana nosy mandritra izany fankalazana izany. Fety lehibe fankalazana ny fitsingerenan'ny taona fetolohan'ny taona vaovao amin'ny malagasy amin'ny ankapobeny io. Koa amin'ity taona ity ny fankalazana ny taom-baovao malagasy dia ny fafito ambin'ny folo sy ny favalo ambin'ny folo ary fasivy ambin'ny folo ny volana martsa ho avy izao. Ny antony dia efa fantatsika fa io no fetombohan'ny volana anamady araka ny fanasana amin'ny kalendary malagasy tranainy izay mbola ampiasain'ny betsaka amin'izay. Anamarika indrindra ny fankalazana amin'ity taona ity ny asa fanarenana ny rova ao an-tanàna izay efa tranainy tokoa, fanarenana izay iantsona ny tolo-tanany rehetra satria isan'ny vakoka iraisan'ny malagasy tsy vaky volo io rova io izay ao Ambohidrabiby. Tsy miova ny lohahevitra amin'ny fankalazana dia ny hoe andrianiko ny fombako iasinan'ny taniko. Atanjaka kosa nefa ny resaka serasera amin'ity indray mandeha ity satria dia tsara ho fantatry ny maro izany taom-baovao malagasy izany. Ety ampamarana ny fampahalalam-baovao rehefa larobitaka izao dia tsy adino hatrany mampatsiahy antsika ny fivoahan'ny gazety Soa ho amin'ny rampitso ao anatin'ny gazety Midi Madagasikara hatrany moa no ahitantsika ny gazety Soa azadiny makanjara gazetinao amin'izay andro ny rampitso izay ho farana antsika hatreto ny fotoana topolasy tokovavy izay ankasitrahana anao ny nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny rampitso ika mbola famin'ny fotoana eto amin'ny 7 arivo ao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy makasitraka ary topolasy tokovavy.